Misaotra ny Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao, tsidina ny andavaka, izay manarona famondram-po sy fiantrananao. Amen. Ho an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny eny dia raha aja saotra fa ny fahasoavana ho aminay tsirairay avy. Ary amin'ity sabata ity Tompo dia ho tsapanay ny fanatrehanao. Mitenena aminay amboary izay tsirairay avy, hanao ny sitraponao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Manolotra ny araba ho anao natratran'izao sabata izao, ary manonona ny fiadanan'i Kristy ho anao. Faly manolotra izany fiarabanay izany satria noho ny fitahian'Andriamanitra sy ny famondram-pony dia toy izao isika meny tombon'andro miny an'ity androany indray afaka miona aminy. Hoy izy ny teny eo amin'ny ten'Andriamanitra hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Ary izao fanaranao ny fandarana izao dia marika n'izany fikatsanan'Andriamanitra izany, ny firariana dia ahitan'Andriamanitra ny ianao, ary eo amin'Andriamanitra andre ny feo indray amin'ity androany ity hikasika ny fonao ny Andriamanitra. Amen. Mirampifanina hankalaza ilay tomponay, asanjato feo fidirana obe osanano atao. Delay itompo panavotranay, ijaobe Jehova pamoronanay. Fifanina isandratra ambony ao, anamporeheran-tany hanamara fitimana ao. Delay itompo panavotranay, ijaobe Jehova pamoronanay. Isika de mulungonzena firenena zavotokana, navutana taungulukuka Jesosy no nanafaka. Delay itompo panavotranay, ijaobe Jehova pamoronanay. Namangiatsika tokoa ny tompony lany Jesosy, nomeny ny fanantenana handova ilay taniba. Itompo panavotranay, ijaobe Jehova pamoronanay. Miaraka anokatra ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20 ny andinin'ny 10. Hoy ny vaky ny teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Andeha araka hivavaka isika.
misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra no ny famindram-po sy ny fahasoavana izay ataonao aminay isan'andro isan'andro. Misaotra noho ity sabata ity izay nomenao anay mba ho fitsarana indray fotoana ahafahanay midera ny anaranao, fotoana natokanay andrenesana sy onana aminao indray. Mamelany olo kanefa Jesosy satria nantsoinao izay na dia mpanota ihany ary. Betsaka ny fahaleminay, betsaka ny tsy fahatanteranay. Diovy izay ho afa-keloka, sasao izay ho afa-pahotana no ondranao, izay afaka manarona anay ny amin'ilay akanjom-pahamarinanao. Indreto ary izay dia maniry indray ny ahita ny tavanao Jesosy. Mety izay teny aminay ka ho tanteraka amin'ity androany ity, ilay teninao manao hoe ilay teninao ho fiainana ho anay, hitondra fanasitranana, hitondra fanantenana. Kristy ilay afaka manavao ny fiainanay, izanao angatanay sy rinay noho ny amin'ny anaranao Kristy, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fanompoam-pivavahana tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia nahitantsika reto zavatra anankitelo reto. Ny voalohany dia ny famakiana ny soratra masina, ary ny faharoa dia hira fiderana, ny fahatelo dia ny fanatitra. Ka amin'ity androany ity dia anatanteraka ilay fanompoam-pivavahana fanatitra isika. Andeha ho raisintsika ny andalan-teny ato amin'ny soratra masina izay hitantsika ato amin'ny Salama 4:20 dia ny andininy voalohany. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy mimponina eo aminy. Ary mbola ho raisintsika ihany koa ny Salama 120 dia ny andininy 9: mamezana Jehova voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Rehefa raisintsika izay andalan-teny izay any Jehova ny zavatra rehetra izay eo am-pelantanantsika, rary ny isika raha hitondra fanatitra ho fanomezam-boninahitra ilay mpahary izao rehetra izao sy ny tompony izao rehetra izao. Andeha hivavaka isika ahafahantsika manatanteraka izany. Raha eo mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra izay natolotrao anay, ankehitriny hanome voninahitra anao amin'ny fanolorana fanatitra izay, raha iso mba ankasitrahana izany. Anaran'i Jesosy. Amen.
Mamerina ny fiarabanao antsika ankizy indray na tratra ity sabaty ity. Alohan'ny andraisantsika hafatra foy dia andeha nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay mbola menao izao fotoana izao ahafahanay eny hafatra fa aminao. Ankehitriny raha eno izany hafatra izany izay dia mitenena fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anontany anareo zara ankizy, nareo ve efa nahita kininina dia ny voany na ny foriany akondro? Mbola tsy nahita? Mbola tsy nahita. Ary hono ahy nareo ve efa nahita pibasy dia ny voany na ny foriany voasary? Mbola tsy nahita? Mbola tsy nahita daholy? Mbola tsy nahita. Fa hono ahy raha mamboly akondro voasary zany za dia inona no tokony foriana voankazo azoko eo? Voasary, voasary. Fa raha mamboly coco kosa dia inona zany ny tokony ho azoko eo rehefa mamboly coco? Coco. Andeha ary hanao ankamantatra iray isika. Hanao ankamantatra iray isika, tsy olona ny valiny dia tsy biby ihany koa. Inona ary zany eo? Raha hoy ianao hoe dia mamaly koa izy hoe na koa hoe rehefa miteny ianao dia izay teneninao dia miverina. Inona ary zany? Écho, izay mihitsy, écho na ako. Fantatrareo ve zany rankizy? Andehany hoenintsika ity tantara iray ity Indray andro rankizy dia nisy tovovavy kely iray izay antsoina hoe Sekina no anaran'io tovovavy kely io. Niresaka tamin'ny neny izy tamin'izay fotoana izay. Neny ô. Ahoana hoy neny? Zaho neny zaho dia zaho irery foana ny ato an-trano ato tsy mba manana zoky tsy mba manana zandry fa dia zaho irery milalao ato dia lehibe sahy neny milalao ato an-trano fa zaho mba hilalao ao an-tokotany ao dia andeha hilalao any an-tsahany mba handehandeha any an-tsaha any zary neny dia ozy neny tamin'izay fotoana izay. Eny ary fa izao Sekina tsy mahazo mandeha lavitra be fa etỳ amin'ny manodidina ny tranontsika ihany. Ahoana ozy izy rankizy? Tsy mahazo mandeha lavitra be fa etỳ amin'ny manodidina ny tranontsika ihany. Dia falifaly ery Sekina satria navela neny nandeha lalao teo an-tokotany izy. Rehefa avy nilalao teo an-tokotany izy dia nandehandeha nakany an-tsaha. Nahafinaritra ny Sekina nijery ny
hazo, ny voninkazo, ny feom-borikely misiotsioka. Faly ery Sekina, nandeha any izy. Rehefa nandeha izy niela rakizy de ozy izy, "Oay, tô lasa lavitra be za zany." Fa izy zany. Iza hoay ianao Vonoko io anie ianao De miteny azahay. Tsy namako ianao. Tsy namako hoay ianao Lasa izy rakizy niverina nakany amin'ny eny de niazakazaka. Sepotra be mihitsy Sekina kely niazakazaka nakany amin'ny eny. Rehefa tonga tao amin'ny eny izy de zao ny teneniny. Neny io. Ahoana hoy neny? Hitan'ny neny, tary lavitra be tary za de misy olona any de se teneniko ry neny de teneniny daholo Ozy hoe tsy namako hoay ianao de tsy namako za. De ozy hoe alazako amin'ny mamanay hoay ianao de alazany amin'ny mamako za ry neny De hoy neny tamin'izay fotoan'izay rakizy. Nijery an'i Sekina izy sady nitsiky. Zao Sekina mandehana miverina makany ianao. De zao anaovy teny mamy be le namanao de anaova ny teny mamy be koa ianao. Nare izay Sekina rakizy de lasa izy nandeha sady falifaly ery. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy de zao no nataony. Fa iza hoay ianao Namako moa ianao Tiako be moa ianao De tsy teneniko amin'ny mamanay tsony. De mpinamana be foana tsika. Faly be De lasa izy rakizy nodina akany amin'ny eny sady falifaly ery. Rehefa tonga tao an-trano izy de nitantara taminy eny. Neny nanaovako teny mahafinaritra be le namako de nanaova ny teny mahafinaritra be koa za ry neny Namany be amin'izay hono za de tsy teniteneny amin'ny mamany tsony. De lasa mpinamana be zay ry neny faly be za. Zay le tantara rakizy fa andesitsika hisintona lesona avy amin'izay tantara izay. De horaisintsika ny baiboly ao amin'ny Galatiana 4:9. Galatiana 4:9 andiny 7 tapany 2. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay afafon'ny olona no hojinjaina. Izay inona hono rakizy? Izay afafon'ny olona no hojinjaina. Tsy misy kininina mamoa akondro zany. Tsy misy pibasy mamoa akondro zany. Fa ary tsy misy ankizy ihany koa manao toetra ratsy amin'ny namany de anaovany namany toetra tsara. Fa zany hoe rehefa manao toetra tsara amin'ny namanao zany ianao de mazava ho azy fa anaovany namanao toetra tsara ihany koa. Rehefa mianatra tsara ianao any am-pianarana de mahay be. Anirariko indrindra rakizy amin'ity sabaty de maniry antsika ankizy mba hanana toetra ahay ifandray amin'ny namantsika tsika, hanana toetra tsara, toetra mahatehotia. Zay no irariko antsika ankizy. Amen. Hiaraka hivavaka sika. Andriamanitra misaotra anao zay ankizy mbola nare izany hafatra izany. Nindrinay Tompo de mba ho zaza endry izahay ho zaza mahatehotia ary mba ho zaza modely ihany koa eo amin'ny tany izay omenao anay tsirairay avy. Taio izay amin'ny fomba manokana ary taio ity sabaty ity mba ho sabata fifaliana ao anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako izany mivavaka izany. Amen. Niteninao rehetra ry Tompo tianay no tsy mba manampetra vato mandraky izay.
manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy ry havana amin'ity sabata ity. Etya mpiandohana dia mifandrinay sy ny vavaka angatahanay dia ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny tokantranonao izay mampandroso izao fotoana manokana enona ny tenin'Andriamanitra izao. Manana afatra manokana ao amintsika ny tompo ary mitondra ny lohahevitra manao hoe very aiza moa ianao, very aiza moa ianao. Ry havana malala, andeha milohan'ny henotsika izany tenin'Andriamanitra zany, asaiko manokana ianao anondrika ny lohanao hivavaka amin'ity an'ity hivavaka sika. Mitenena Jehova ho fa miay zay mpanomponao, ary oka ny teninao ampahiry anay, ny teninao anamboatra anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen. Very aiza moa ianao. Tao anatin'ny volana maromaro tokoa ry havana dia nisy ny raha tenenina tsotra ty tao amin'ny firenena ny fangalarana zaza, nanjaka izany. Ary tsy zaza ihany fa na ny olona aza. Mandeha ny andalana eny tampotampokeo ianao dia misy bata, tampotampokeo ianao dia misy mare ranomanitra, tampotampokeo ianao dia mahino fofona ary mety tsy mahatsiaro tena dia misy mangalatra. Very. Ary indro ny fianakaviana, dada, neny, havana, ny namana, fa mikaroka alefa ny publication anaty Facebook, alefa ny amin'ny filazana, ny amin'ny zandarma, ny amin'ny fokotany, mitady hoe aiza ilay very. Fa araka ny vaky teny fototra antsika androany, izay hita ao amin'ny Luka 7:10 manao hoe fa ny zanak'olona efa tonga hitady sy hamonjy ny very. Maninona hoy ny zanak'olona? Tonga hitady hamonjy ny very. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany fa misy olona very zany eto amin'ity tany ity. Mety ho zaho io, mety ianao io, mety isika rehetra io very io. Ary zay indrindra ny antony fantany ateram-piandohana manao hoe very aiza moa ianao. Satria indraindray ianao ry havana mieritreritra hoe tsy very, kanefa ay ianao ty very. Ndao valitsika ary n'izany tenin'Andriamanitra izany. Misy fahaverezana anankitelo tiako resahana amintsika reto. Voalohany, de very tahaka ny ilay ondry very. Ny faharoa dia very tahaka n'ilay farantsa very. Ary ny fahatelo farany dia very tahaka n'ilay zanak'adala izay nandao andrainy ary lasa nandeha. Reo zany no jerentsika ka mifantonampiraka iza am'ireo isika. Ndao ary hojerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara Luka 5:10. Luka 5:10 manomboka eo amin'ny 1:4 no andeha hojerentsika ka hatramin'ny 7 hovakiko aminaran'i Jesosy ny teny fa azy. Iza moa ny olona aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 990 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo antsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ireo sakaizany ny namany ka manao aminy hoe avy ary ara-pipaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 990 izay tsy misy tokony hibebahany akory. Ravana malala, eto zany dia misy tantara kely anankiray resahan'ny tenin'Andriamanitra fa nisy ondry 100 teo amin'ity toerana ity izay nendrasan'ny mpiandrondry anankiray. Dia rehefa nandeha ireto ondry 100 reto nampodiana nody, nisaina 1, 2, 3 tonga hatrany amin'ny 990 tsy ampy anankiray. Inona zavatra nitranga? Ohatrany tsy ampy ireto ondry reto. Miverina nisaina indray, navoaka indray ngamba nisaina tsirairay mihitsy 990. Mbola tsy ampy anankiray indray. Nampidira. Efa hitany fa tena tsy ampy 100 reto afa-po izy navelany teo ny 990. Fa lasa izy ry havana nandeha niazakazaka na dia efa mety ho hariva ary nikaroka ilay ray izay very ao anatin'ireto 100 reto. Raha marina misy olona mihevitra fa 990 raha ray ny very, mbola reo 990 be dia be any ireo. Zay ray alao andehaniny anankiray.
Fa eto ry havana malala dia ny tenin'Andriamanitra dia hoe nahavelany ny 7 dia lasa izy tenany mihitsiny le mpiandrondry nitady le anankiray. Ry havana malala, very any ivelan'ny vala ity ondry anankiray ity. Ngamba mety nangetaeta dia variana ny misotro rano tany. Ngamba mety noana dia nahita sakafo tany dia mihinana sakafo ny namany efa lasa. Ngamba mety nisy lalana sampanana maromaro tany dia ny namany nandeha tamin'ny sampanana lalana mody fa izy tsy nahita hoe aiza ny lalana tokony ho aleha dia nandeha dia very any ivelan'ny vala. Misy amintsika ihany koa mieritreritra hoe tsy very kanefa ay efa tsy ao anatin'ny vala intsony isika. Satria nanino? Nahita lalana iverintsika metimety amintsika. Nahita lalana iverinao fa metimety hoe ity ny tokony ataonao. Ray izay. Faharoa, nahita sakafo ka ny dia efa sakafo tsy izy aza. Ino be mpanao dia lasa mandeha makany dia very any ivelan'ny vala. Mahita rano fisotro izay tsy tokony hosotroina akory. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, fotoana zao iverenana. Raha izaho sy ianao izany very any ivelan'ny vala izany. Firy tokoa moa ny efa nandao ny fiangonana. Satria nanino? Tsy tamana intsony eo am-piangonana fa mahita sakafo tsy izy, mahita lalana tsy izy, mahita rano tsy izy, ary dia very any ambadimbadika any. Variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ry havana malala, na dia nania aza nefany ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mitsahatra mitady anao Jesosy. Na dia any ivelan'ny vala aza ianao dia ireny rehetra ireny mbola ho ampodiana ao anatin'ity vala ity. Ary rehefa hitany dia tsotrony, netiny ary faly izy. Faly Andriamanitra ny amin'ny fiverenanao. Efa ampy izay ny nandaozanao ny fiangonana. Ampy izay ny filibana tany ivelany nanaovana ny fiainan'izao tontolo izao. Ampy izay ny fihinanana sakafo tsy izy tany ivelany tany. Fa androany ry havako malala isany miantso anao ny tompo. Izay ilay very any ivelan'ny vala tahaka an'ilay ondry. Fa andao hijery fahaverezana faharoa isika. Ny fahaverezana faharoa indray dia very tahaka ilay farantsa kely ao amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10 indray no miresaka an'izay. Ao amin'ny Lioka 2:12 ndao ny ovakitsika ihany ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Kristy. Ary iza moa ny vehivavy manana farantsa kely 10 ka very ny anankiray no tsy mampirehitra ny jiroka amin'ny fafan'ny trano sady mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namanesika manao hoe avy ara hifaly amiko fa efa hitako le farantsa kely sy very. 10 indray zany nisan'ilay farantsa. Indray andro teo ameritsy atosika ako dia nisy nandeha moto zany eo amin'ny tanàna ameritsy atosika dia nisy rangahy anankiray avy any dia latsaka le 200 zay ny ambony moto, latsaka le 200 an'ity ranamana ity. Dia hoy aho manao hoe ramose, latsaka le volanao, latsaka le 200. Dia sady memetsy azo ka le ramose, alao an'ny ankizy iny e. Zay ny nataony. Zany hoe everiny fa kely ilay 200 ariary. Izaho moa eny ambony moto dia saika ho alaiko le izy moa ny teny hoe any mo ankizy iny eo nisy ankizy maromaro dia ao ankizy io misy 200 latsaka dia tsy nalaiko moa zany le vola. Fa hoy zako hoe everiny olona fa kely zany izy dia tsy nirara iny. Eto nefa ity vehivavy ity ry havako malala isany nanana farantsa kely 10 izy. Ny tsy hita, ny karohana any ambany fandriana, ny karohana any ambany seza, karohana any ambany latabatra, tsy hita izy io dia dabo. Raha marina raha nanao tahaka ilay toe-tsain'ilay rangahy izy tsy nikaroka any hoe zay anankiray ve? Fa izao nikarohany ity vehivavy ity ilay farantsa. Tao an-trano very ilay farantsa kanefa nokarohy, nofafany ny trano ry havako malala isany. Ry havana, indraindray koa ianao mieritreritra hoe efa atao am-piangonana, efa mivavaka dia mieritreritra hoe tsy very ianao. Fa ainao eo ambony seza io, ainao anatin'ity trano ity, fiangonana ity,
mipetraka eo fa very satria nahoana tototsy vovoka, very satria feno vovoka le trano, feno vovoka ianao dia tsy hita na dia mikarokaran Jesosy. Maneho inona loatra moa izany vovoka izany? Ny vovoka ry havako izany dia maneho ny fahotana izay mahazo atsika tsirairay avy. Ka raha mbola misy fahotana ankamamitsika, raha mbola misy fahotana fikiritsika, raha misy fahotana tselantsika ry havako manalaisany, na dia mivavaka ary tsika isa-tsabata, na dia mandeha an'eglizy isan'andro azy tsika, dia very ao am-piangonana sika tahaka an'ilay farantsakely anankiray. Ka amin'ity anio ity ry havana, dia tiako ny hanao antso amintsika, ndao hiala amin'ny fahotana, ndao hiverina amin'Andriamanitra, ndao hisorona ireo fakofako-pahotana rehetra tsy ahafahana mamonjy atsika. Ka amin'izay fotoana izay, rehefa miala ny fahotana, rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, na dia ao an-trano aza te ao fonjena isika ry havana. Voalohany zany dia very tany avelany mihitsy ilay odry, ary ny faharoa very tao an-trano ilay farantsa. Nitovizan'izy ireo dia samy faly izy ireo rehefa hita le izy ary namory ny namany. Tahaka izany koa ny Jesosy faly ny amin'ny fiverenanao eo aminy. Fahatelo amaranako anazy dia izao, ny fahatelo dia tahaka an'ilay zanak'adala. Raha marina ity zanak'adala ity ry havana malala manomboka eo amin'ny Lioka 5:1-2 tsy ho vakiako intsony fa efa haitsika ny tantara. Raha ny tena marina dia tsy very loatra izy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miresaka sy milaza fa eo anatrehany ny fananana rehetra, satria ny Dada mimpanan-karena anazy ihany ireo arenareo. Fa hoy izy tamin'ireny manao hoe, Dado, omeo ahy ny fananana rehetra tokony ho anjarako raha velao andeha. Dia nahadala anazy dia anazy ihany an'ireo e. Fa izao nangataka tsodrano tamin'irany izy. Nalahelo ny dadany hoe andevy ianao ry zanako malala. Zanako, tsofondrano dia nalefa. Nandeha tany ilay zanak'adala, nandeha tany amin'ny alehan'ny tany, nanary ny tenany satria nanino? Dia eo amin'ny dada misy zavatra rehetra, lasa nanary ny tenany tany izy. Very ilay zanak'adala, ary rehefa nanary ny tenany tany izy, dia ny mahasamihafa amin'ilay roa teo aloha voalohan'ilay very dia izao. Ilay roa teo aloha nisy mpitady ary nisy mpikaroka, na le ondry na le faranitra. Fa ilay zanak'adala rehefa very tsy mba nisy nitady. Fa ilay dadany kosa nefa dia miandry isan'andro, nanomboka nandehanany iny roviana ary le adala be ako iny ny veriny. Dia niandry izy indrisy nefa tsy nety tonga ihany. Lany ny fananana, lany ny vola, ry tanora namako, nandao ireo sakaizany rehefa lany teo am-pelantanana. Zany koa lesinao antsika tanora zany hoe raha mbola misy eo am-pelantananao dia tonga ny olona, fa rehefa tsy misy tsony ao dia lasa ny olona. Dia rehefa lany dia niandry kisoa sisa ny nataony, ary sakafo ny kisoa no nohaniny ry havako nalaizany. Ary teo am-pihinanana an'ilay sakafo izy no tonga saina manao hoe any zay ny mpanampy ny dada, any zay ireo mpikarakara ny dada, mihinana tsara lavitra noho izao. Andeha hody arangara. Dia teny amin'ny dada manao hoe, Dado, mifona aminao efa nanota taminao aho, fa aza atao hoe zanako intsony aho manomboka androany, fa ataovy isandray amin'ireo olona izay manampy anao reo aho. Dia tapa-kevitra izy dia niainga izy. Dada niandriandry dia ria lavitra dia vonatony ilay zanako. Miazakazaka izy ry havana banavisa. Ary tamin'izay fotoana izay dia hitany tsisy question, fa tonga dia nofihiny ilay zanany. Efa ela ny andry ianao. Ary rehefa nofihiny dia naloto ny akanjo, tsy niteny hoe aiza ny lotonao, aiza, tsisy resaka an'izany. Fa nalany ny akanjony dia soloina akanjo vaovao, dia nasiana peratra, dia nanaovana fety be tao an-tanana ry havako manalaisany. Le roa voalohany le fahaverezana roa resatsika teo aloha, very tany ivelan'ny vala, fa nisy mpitady. Le faharoa, very tao an-trano, nisy mpitady ihany koa natao an-trano raha very. Fa ity zanak'adala ity ry havako manalaisany, sady tsisy nitady fa tonga ho azy tao an-trano izy rehefa na dia very tany ary. Lesinao antsika zany misy olona zany very any ivelan'ny vala,
fa tonga ho azy hoe tsisy nameriny dia tsika indray no hoe manahoana moa zany tonga i rakotona rabe na perlina jereo ne io dia lasa manina ndray lasa mivoaka izy fa araba ho tonga soa izy rehefa tonga anao fety rehefa tonga ry havana malala izany amin'ity anio ity reo ny fahaverezana teny izay tiako resahana amintsika raha nova-pantso amintsika very aiza moa ianao Jaona toko 7:10 Lioka toko 7:10 dia miteny misy milaza manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitasy amin'ireo very mitady anao Jesosy androany mila anao Jesosy androany hiverina eo aminy mety efa nandao an'Andriamanitra ely ianao araka le tononkira hoe nandao anao ela aho raiky eo zao dia te ody aho fotoana fodiana izao fotoana fiverenana amin'Andriamanitra izao fotoana amponan'Andriamanitra izao ry afaka manala isany ary fotoana tsy jerenan'izaniza izao fa mila miverina eo amin'ny Kristy androany any tokantrano any androany amin'ny fotoana izay hitanao ity afatra ity dia manao antso aminao Jesosy mitady anao Jesosy ary te hiteny aminao izy manao hoe iza no hiverina eto amiko fotoana izao hiverenana amaly iny verenao androany raha misy ry afaka manala isany mba manam-pandrinana zany hoe za Jesosy hiverina eo aminao za Jesosy ananao mpanao an'izao tontolo zao efa naloto vovoka a Jesosy eo efa tsy mendrika intsony a Jesosy eo dia izao tsy avy antsony marina Jesosy fa mpanota libebaka ka hiverina libebaka eo amin'ny Jesosy misy amintsika ve manera zany ry afaka manala misy raha misy dia amin'ity an'ity dia tiako raha anakipo ny masontsika isika tiako raha eo atoerana eo dia hivavaka mangina isika ary hivavaka ho antsika ny tenako hivavaka isika raha nay eo izany an-danitra misaotra ny amin'ny hafatra tamin'ity anio ity nandray tokoa izay ry malalo dia mania sy manalavitra anao fa ny hafatra androany dia miantso anay hiverina eo aminao mitahaka an'ilay ondry very zay Jesosy noho ny lalana tsy hita noho ny sakafo diso lalana ary noho ny zavatra tsy mendrika izay nataonay dia very izahay very any ivelany vata fa miantso anay ianao hiverina manolo tena hiverina izahay mety tahaka an'ilay farantsakely very tao an-trano zay Jesosy io tototro ny vovoka ny fahotana ireo fahotana malaky mahazo anay tsirairay avy fa ianao mahay manatio anay ary ankehitriny Jesosy dia mamela ny fahotanay mamindrafo aminay raiso ny tanam-pitiavanay tsirairay avy ifandray amin'ny tanam-pitiavanao ary ho tonga ray aminao izay ary mety misy fotoana izay tahaka an'ilay zanak'Adala efa nanary ny tenanay tany amin'ny fiainana izay tsy mendrika indrindra ary mety nanarinao mihitsy izahay vao tafaverina ato amin'ity toerana ity aoka Jesosy malalo hitoetra aminay ny fitiavana ny famindrapo ary nonay fa rehefa ho avy tsy ho elaintsony eny amin'ny ramalanitra ianao Jesosy Kristy dia ny fahasoavana ho ampy mizara ny eo aminay tsirairay avy ny fitiavana ho Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina ka raha nonona tsodrano aminay izay manatrika eto izay Jesosy eo dia ho tanteraka aminay an'izany tsodrano izany hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirepitra ny tavany aminao anie Jehovah dia amindra fo aminao eny anandratra ny tavany aminao anie Jehovah dia ame anao ny fiadanana mandehana ny fiadanana hatramin'ny hoaro mandrakizay amen